On behalf of the American people, I better pull this off so you can hear what I'm saying. On behalf of the American people, USAID will fund 4 separate projects to help farmers prepare for the next harvest and provide immediate food assistance to those in need. Salama tompoko, tonga soa. Voreto sika an'io anao fanambarana mikasika ny famatsiam-bola vaovao mitetina $520 tapitrisa avy amin'ny fianjakana Amerikana hitsinjovana ny filana maika vokatry ny fahasahiranana ara-tsakafo mianjady amin'ny vahoaka ny atsimon'i Madagasikara. Amin'ny anaran'ny vahoaka Amerikana, ny USAID dia maty tetikasa efatra izay hanampy ny tantsaha hiatrika ny fitoam-pitsinjana manaraka ary hanome fanampiana ara-tsakafo maika ho an'ireo izay mila izany. Each project will be managed by our partner organizations and be led by Pascalina De Sirio of World Food Programme, Tanya Engelberger of Catholic Relief Services, Mpiandraiki-draharaha of Action Contre La Faim, Benjamin Rakutu Arisu of the International Potato Center. Fikambanana mpiara-miombonantoka samihafa no anatanteraka ny tetikasa tsirairay izay hotarian'ny Pascalina De Sirio avy ao amin'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo eto Madagasikara, Tanya Engelberger avy amin'ny Catholic Relief Services na CRS, Fanambaran'ny avy ao amin'ny Action Contre La Faim ary Benjamin Rakutu Arisu avy ao amin'ny Centre International pour la Patate Douce. Addressing the crisis in Southern Madagascar remains a top priority for the U.S. government. Since 2015, we have led the emergency response by providing $261 million of assistance, that is food relief, to hundreds of thousands of people, and health assistance to prevent and treat malnutrition in pregnant women and young children. Mijanona ho lara-pahameana ho an'ny fanjakana Amerikana ny mitondra fanampiana vokatry ny fahasahiranana izay mianjady any atsimon'i Madagasikara. Nanomboka taona 2014 izahay no mitarika ezaka votsitaitra any atsimo tamin'ny fanomezana vola mitentina $120 tapitrisa mba ho fanomezana sakafo ireo vahoaka ny entiny maro sy ho fitondrana fanampiana ara-pahasalamana, hisoroana sy hitsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny vehivavy bevoka sy ny zaza madinika. Thankfully, the latest data is showing that we are making a difference. We are having a positive impact. Emergency assistance has reduced the severity of food insecurity faced by the very poor. Mahavelom-boloany fahitana ny atotanisa farany izay mampiseho fa misy fiantraikany miabo ny asa ataontsika ary nanalefaka ny amafy ny tsy fanjarian-tsakafo hatreny tokantrano mahantra sy sahirana ny fanampiana votsitaitra. However, the situation remains urgent. Current estimates suggest that over 1 million people are food insecure and need support. The Malagasy government and the United Nations recently issued a flash appeal for an additional $155 million for urgently needed emergency assistance. We call on donors to respond and to do everything they can for the South at this point. Today, go ahead. Mbola mitoetra hatrany nefa ny ameana. Araka ny tombatombana amin'izao fotoana izao dia vahoaka mahery ny iray tapitrisa no hianjadian'ny tsy fanjarian-tsakafo ary mila fanohanana. Vao tsy ela izao no nanao antsoavy ny fanjakana Malagasy ny firenena mikambana mba hahazoana fanampiana $520 tapitrisa fanampiny hiatrehana ny ameana. Miantso ireo mpamatsy vola hafa izahay izay azony atao ho an'ny faritra atsimo. Today's $25 million in funding will be implemented by 4 projects. $18.5 million will go to the World Food Programme to continue providing food and cash to over 460,000 people.
tetikasa efatra no ovatsian'ilay vola mitentina 520 tapitrisa dolara izay ambarandroany 520 tapitrisa dolara no menany mpaminy ahafahany manohy mamaty sakafo sy manome fanampiana ara-bola ny vahoaka mahery ny 3,900 sy efatretsy. $6.5 million will go for 3 agricultural recovery projects to help farmers increase their agricultural output. 10,900 tapitrisa dolara kosa no hamatsiana tetikasa 3 samihafa ho fanarenana ny fambolena izay hanampy ny tantsaha hampitombo ny vokatra. Catholic Relief Services and Action Contre La Faim will provide drought-resistant seeds, tools for farmers, and help ensure agricultural water supply, helping 376,000 people. Ny Catholic Relief Services na ny CRS sy ny Action Contre La Faim indray dia hanome masom-boly mahatanty ahitany sy fitaovana hafantatsa-mpamokatra ary antoka ny fahazahoan-drano ampiasaina amin'ny fambolena. Ireo rehetra ireo dia hanampy olona 7,700 sy 3 hetsy amin'ny alalan'ny tetikasa io. And a new project with the International Potato Center to train farmers to grow and cook orange sweet potatoes, a nutritious and drought-resistant vegetable that can be stored for up to 6 months, making it an ideal crop to help families get through the lean season and benefiting 400,000 people. Ary farany, tetikasa iray vaovao miaraka amin'ny foibe iraisam-pirenena ho an'ny vomanga na ny SIP, izay hanofana ny tantsaha, hamboly sy hihinana vomanga miato volomboasary, izay sakafo sady matsiro ny be otrikaina, mahatanty ahitany, ary azo tehirizina hatramin'ny enim-bolana, ka mahatonga azy io sakafo tena sahaza, hanampiana ny ankohonana hiatrika ny maitsoahitra. Vahoaka mahery ny efatretsy no hisitraka ity tetikasa ity. Our projects are feeding over 700,000 people, treating and preventing malnutrition in nearly 93,000 children, and improving water access for 50,000 people. And they promote sustainable agricultural activities for almost 45,000 farmers. Vahoaka mahery ny 7 hetsy no ovatsiany tetikasanay sakafo amin'izao fotoana izao. Zaza 740 alina no mahazo fitsaboana sy fisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo, ary vahoaka 10 alina no voavatsy rano. Ny tanjona dia ny hanarenana maharitra ny ara-toe-karena amin'ny alalan'ny asa fambolena ho an'ny tantsaha manodidina ny 5,000 sy 4 alina. We are proud to stand like alalan'ny with the people of Madagascar to respond to the urgent needs of families in hunger and to provide long-term solutions to food insecurity. Msotra Betsakat.